mianatra eo tongotrao. Faly miarabantsika tsirairay avindray toka mifandaisana ny lesona ho an'ny lehibe sika amin'ity anio ity dia irariana dia tondra vokatsoa amintsika mandrakariva ny ten'Andriamanitra alohan'ny dirantsika ho amin'ny lesona anio dia hivavaka isika. Ianay tsara indrizan-danitra mbola velompisaoranao zahay ny amin'ny tombontona izay omenao anay ny afany mandika ny teninao dia sokafo ny fomam-panahinay andrain'izany aroka ianao nazava araka ny sitraponao aminay aminaran'i Jesosy amena. Lohateny lesona antsika androany dia manao hoe ny filazantsara notorian'i Jesosy. Asaika ianao maka ny marika toko voalohany ary ho amafisitsika eto ny 9:11 sy ny 10:10 izay manao hoe rehefa voasambotra Jaona dia nakany Galilea Jesosy nitory ny filazantsara an'Andriamanitra ka nanao hoe efa tonga ny fotoana ka efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra. Bebay ianareo ka menoa ny filazantsara. Fiteny marika toy izao ny afatra nentin'i Jesosy izay tsotra sady mivantana. Dia tahaka izao dia ny fotoana ny fizarana telo izany dia ny fotoana ara-paminaniana, ny teny fikasan'ny fanekena ary ny antso ho an'ny tonga mpianatra. Dia ny afatra dia hoe efa tonga ny fotoana, efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra, mibebay ianareo ka minoa ny filazantsara. Ny fotoana ara-paminaniana resahan'i Jesosy eto dia ny 70 herinandro izay hita amin'ny Daniela 7:7 izany. Tanteraka teo amin'ny batisan'i Jesosy manko io faminaniana io izay nandraisan'ny niositra ny fanahy masina sy nanombohan'ny asany. Aseho eo atao amin'ny kisarisarin'ny 70 herinandro ity izy io. Izany hoe ny 520 herinandro na ny eo amin'ny 320 sy 400 taona ara-bagiteny izany. Dia tonga amin'ilay 7 taona ara-bagiteny isika izay raika amin'ny 30 tao aorianan'i Kristy. Ny andro iray dia taona iray ao amin'ny faminaniana ary nanomboka tamin'ny taona 710 sy 700 talohan'i Kristy ny faminaniana, niaraka tamin'ny didy izay navokany Artaxerxes mpanjakan'ny Persa momba ny famitana ny asa fanamboarana an'i Jerosalema. Tonga hatreo amin'ny taona 720 tao aorianan'i Kristy ireo 720 herinandro ara-paminaniana. Io no fotoana nanaovana batisan'i Jesosy ka nandraisan'ny niositra ny fanahy masina izay hanombohan'ny asany. 3 taona sy tapany taorian'io no nanombohan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Farany tonga tamin'ny fahafenoany ny 70 herinandro tamin'ny taona 430 taorianan'i Kristy rehefa notorao-bato Stefanina ka nanomboka nitodika tany amin'ny jentilisa sy ny jiosy koa ny fitoriana ny afatra ny filazantsara. Manambary izany fa tanteraka avokoa ireo faminaniana izay voalaza eny fa tany amin'ny Daniela na atao amin'ny bokin'i Isaia ary indrindra mantanteraka azy ny amin'ny testameta vaovao. Ny ireo dia ny ahafahanao mahalala, mahafantatra lalina ny zavatra tiana ho ambara ao anatin'izany dia ny filazantsara ny marika izay milaza tokoa ny filazantsara izay nitorian'i Jesosy amintsika. Amen. Vavakisika sotranao zay ray ory amin'izany teninao izany, sotranao ihany koa ny amin'ny fahalalana ara-panahy izay omenao anay. Mangataka aminao izay mba ho sokafinao hatrany ny masom-panahinay, mba takatra izay tsy takatry ny sainay izay satria fohy ny fieritreretanay ka tonga anay atoky anao bebe kokoa, indrindra ny amin'ny famitana ny asa izay napetraka ao. Aminaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.